Lafi ny fandriampahalemana ny amin'ny ilany atsimon'Nosy ny kosa niona tamin'ireo tompon'andraikitra ny Braomaritra eo anivon'ny vondrona Sadek tezy ankoron-drandro androany atoandro ny solotenan'ny mponina avy any amin'ny ilany atsimon'Nosy izay niaran'ny asandalo taorinan'izany fionana izany moa tena nanambara ireto farany fa nisy ny fampanantenana izay nomeny ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Sadek amin'ny famongorana hatrany fotony ny asandalo izay misy any amin'ny ilany atsimon'Nosy. Marco Antoine Sirako Torson mitondra ny akon'izay. Naharitra adiny iray mahery ny fionana teo amin'ny tompon'andraikitra ny Braomaritra ny vondrona Sadek eto Madagasikara sy ireo solotenan'ny mponina avy any atsimo izay niaran'ny asandahalo. Fionana izay notanterahana teny amin'ny village des Jeux ankoron-drano androany atoandro. Raha ny fanazavan'Andriamatoa Avimana fantatra amin'ny anaram-bositra hoe MEX, filohan'ny fikambanana CRI Sud un cercle de réflexion sur l'insécurité dans le Sud, dia nisy ny fampanantenana nataon'ny solotenan'ny Braomaritra ny vondrona Sadek eto Madagasikara entina indrindra hiejina amin'ny asandahalo. Iso ny nambara ny fanomezan-tanan'izy ireo amin'ny gouvernement antetezamita mahakasika ity raharaha atsimo ity. Zany izay fa samihafanan'izy izay niezahanay no fehezina zay tao anatiny ilay hoe fifampiresahana. Zany hoe ilay diversité zany nampiasana dialogue dia nahita marimaritra iraisana zahay. Ny marimaritra iraisana zany dia hoe zareo dia vonona hampahalala amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny tandrifiny ny hijerena miaraka amin'ny gouvernement malagasy ny fomba rehetra ahitana vahaolana ka hisorohana ny tsy hiverena ny reny remenabila sy fatiola ataony dahalo any atsimo reny. Fa tao anatin'izay ihany dia nanamafy ity solotenan'ny mponina avy any atsimo ity fa mitaky ny fanomezana ny opération tandroka izy ireo mba hitondrana filaminana sy fitoniana ny faritra misy azy ireo. Notsindrian'izy ireo fa tsy nisy ny famonoan'olona fobena ny génocide izay voizin'ny olona sasany izay nilazaina fa natao mitandro filaminana. Nambaran'izy ireo ary fa nidahalo no anisany nanao ny asa ratsy tany atsimo. Ka vernay angamba fa tsy zahay no hilaza hoe tsy nisy zava-nisy tagny nisy tagny teo mifandonana teo dahalo fa tsy marina kosa nilazana fa hoe nandripaka ain'olona ka génocide ny tany atsimo hafahafany zany ary naitsika ty raha mitahitaina hoe aiza le fiarahamonina malagasy izay tsy tian'izany no izany indray no voiziny eto. Araka ny fantatra dia mety isy ny fijerena fotony zava-misy marina ny atsimo amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernement sy ireo solotena fianakaviam-piaraisam-pirenena indrindra ny avy eo anivon'ny vondrona Sadek.